Amin'ny telora eto amin'ny lycée Philbert Tsiranana efa naneno ny laklosy miditra ireo mpianatra. Kilasy famarana ny mandamina mipetraka ny mahabiby kely. Ambany hafanana isan'andro no ialana any an-trano mandeha tongotra mankaty an-tsekoly. Le fianarana amin'ny andro mamay marina fa mazengama efa era-malala mafana ary indrindra moa classe terminale na dia mamay ara-andro io ny dinadiko mianatra foana fa izy mafana concentration noho ny hafanana tsy maintsy mandehandeha any fa izy aloha tena dia hianatra miezaka ihany tena zany concentré amin'ny zavatra atao fa izy tena mafana rehefa hoe voidilitra mois d'octobre eo jusqu'au mois de décembre tena mafana be mihitsy atao fianarana mpampianatra azy amin'ny teny mafana be mihitsy surtout le scientifique physique mathématique reny atao any fa rehefa hoe voidilitra mois d'octobre eo jusqu'au mois de décembre tena mafana be mihitsy atao fianarana mpampianatra azy amin'ny teny mafana be mihitsy surtout le scientifique physique mathématique reny. Mafana tokoa ny andro, mbola tsy mifantoka tsara ireo mpianatra raha vao miditra, mbola kamokamo ihany koa. Mila miezaka hatrany ny mpampianatra hisaroka amin'ny fifantohan'ireo mpianatra ao an-tsekoly. Zany amin'ny ankapobeny mazengamo zany andro mafana dia amin'ny maraina zany tsy dia maninona fa rehefa miverina ny après-midi matetika no maro ny tara dia rehefa tafiditra ato ireo dia sady mikopakopaka amin'ny tanana raika manoratra amin'ny tanana raika dia somary misy very foana zany le zavatra fitaina amin'ireo matetika dia mila mamerimerina foana zany ny tena dia zay misy fitraikany kely amin'ny fandrosoan'le fampianarana zany fa ny ankizy aloha ny absence vitsy fa rehefa azo tondra zany miankina amin'izay le hafanana zany le concentration atao ampianarana. Seza eo alohan'ny mandamina no misy an'i Florette avy any Mahavoky Atsimo izy no mipetraka. Rehefa nafana avy nandeha tongotra nankaty an-tsekoly iny izy, sarotsarotra ny fifantohana rehefa tonga ato am-pianarana. Andro mafana zao raha somary mitovina kely satria le andro mafana dia surtout mihitsy rehefa hoe matière de base reny toandro reny dia ohatra hoe manjeraka be fa zao miezaka satria classe d'examen dia miezaka satria le heure koa zao fanatana hoe 3 heures fa tsy dia 3 heures. Na izany aza tsy maintsy mandeha ny fianarana na mafana aza ny andro. Amin'ny enin'ora sasany efa maizina ny andro eto amin'ny lycée Philbert Tsiranana. Avy any amin'ny Fokotany Manga i Néola, 20 taona, kilasy famaranana ato amin'ny lycée. Tonga anao cours de soir hanampy ny fahalalana ho fanomanana ny baccalauréat. Ny fahitako fianaran'ariva zany dia mahafinaritra satria le concentration miditra tsara sady ny anam-pianarana zany mpianatra mitabataba dia tsy ao tsara le concentre satria andro koa amin'io mafana dia tsy dia mipetraka fa amin'ny ariva zany mangatsiatsika dia mahafinaritra. Mianatra amin'ny atoandro zany kamokamo teatory sady hitanao le mifoha maraina zany satria moa le mpianatra izy koa fa na le examen tsy maintsy ao le fifazana maraina finiavana le teo afaka zany dia mianatra ao ampianarana amin'izay teatory kamokamo lasa tsy mihaino le fanazavana ny mpampianatra zany. Amin'ny ariva mangatsiatsika afaka tsara anao mandray le fampianaran'ny mpampianatra sady ampitoromaso tsara amin'ny atoandro afaka misakafo iny. Adiny 7 no nianarana amin'ny oran'ny sekoly, nirava tamin'ny enina. Antsasakadiny no ananan'ny mpianatra akanaina sy hiomanana amin'ny cours du soir. Amin'ny ariva zany aty moko zany hoe tena hoe miala vola reo sady matsapa n'le zavatra ilainy dia mifantoka bebe kokoa reo ary zay koa moa masika amin'le fianaran'le ankizy amin'izay zavatra zay fa le any ampianarana zany matetitetika le ankizy asa natratran'le tsy miala vola dia na ianao ara mampianatra anazy eo ampianarana dehibe le mitabataba dia ny ankamaroany zany le ankizy alohany le mianatra koro amin'ny ariva dia any izy ny tena mifantoka tsara amin'le fianarana. Fantatra be mihitsy le atoandro fa mafana eto Mahazoenga kanefa koa le ariva koa le ankizy reraka n'le atoandro somary misy fahavitsana kely ihany zany fa nohon'le hoe nohon'le fantany zany fa ilainy le izy amin'le fandoavam-bola dia mifantoka kokoa zany izy satria matsapa hoe bediny dada sy neny izy raha ohatra ka hoe lany vola nefa tsy nahay. Arak'izany na atoandro na hariva samy misy ny antony tsy mampifantoka ny sain'ireo mpianatra, ao ny hafanana, ao koa ny harerahana. Na izany aza tsy maintsy miezaka ireo mpianatra hifantoka amin'ny fianarana izay atao mba ho tafita amin'ny fanadinana izay kendreny.